Ny vianan'ny toetrandro eny an-dranomasina ny alakamisy faharoan'ny volana Mea amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny zoma fahatelon'ny volana Mea amin'ny 9 maraina. Misy ny alin-drano any amin'ny morontsiraka avoany andrefana atsimo andrefana atsimo ary ny morontsiraka atsinana ny nosy noho ny tanjaky ny avaratraza sy ny tsioka atsimo tombanana manomboka ny zoma anoany ka hatramin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao na ny alatsinainy fahaenina ny volana Mea ho avy izao. Manodidina ny 2.5 metatra eo ny avy onjan-dranomasina avinavinaina itoetrany amin'ny morontsiraka antsalova ka hatrany Morombea ary mety hatratra 3 ka hatramin'ny 3.5 metatra kosa izany ho any ankafa. Manoloana izany rehetra izany dia misy ny fampitandremana miloko maitso mahakasika izay ka entana hatrany ny ponina amin'ireo morontsiraka voakasika mba hanaraka ny vaovao na ny fivoaran'ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro ihany koa ny toromarika izay men'ireo manam-pahefana isa tokony mba iomanana sahady amin'izay mety loza ateraka izany alin-drano izany. Izay ny mahakasika an'iny fa ny morontsiraka atsinana ny nosy tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy anorana vitsy amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatratra 7.30 kilometatra isan'ora any amin'ny tendrony avaratra. Ny ranomasina kosa tombanana Anonjabe ka manodidina ny 2 ka hatramin'ny 2.3 metatra ny avy onja. Tanjona Angotsy hatrany amin'ny manoro anorana miatoato ary ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora mety Anonjabe ny ranomasina ka ny avy onja ao anatin'izay 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra mety hatratra 2.4 metatra rehefa manalavitra ny morontsiraka noho ny alin-drano avy any atsimo. Manoro hatrany Taolagnaro hisy tandrivon-drahona vitsy andalo indraindray ary ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ny avaratry farafangana manodidina ny 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora izany. Ho avy atsimona atsimo atsinanana kosa ny any amin'ny toerana afaka manodidina ny 12 kilometatra isan'ora ny rivotra mety hitatra miandalana any amin'ny morontsiraka avaratra izany manomboka ny atoandro Anonjabe ny ranomasina na ahery indraindray ny avy onja manodidina ny 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra mety hatratra 2.5 metatra any atsimon'ny vohipeno noho ny alin-drano avy any atsimo. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena ho maina amin'ny ankapobeny ny andro ary ho avy atsimo andrefana ny rivotra ka manodidina ny 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora hatratra 12 kilometatra isan'ora manomboka ny atoandro Anonjabe na ahery ny ranomasina. Ny avy onja dia eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra noho ny alin-drano avy any atsimo. Morontsiraka andrefana kosa indray tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabo ibalika ny masoandro ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora mety hatratra 7.30 ka hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora manomboka ny tolakandro. Anonjabe na ahery ny ranomasina ary ny avy onja manodidina ny 2 metatra hatratra 2.5 metatra ny atsimona Ampaniny noho ny alin-drano avy any atsimo. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro andrahona mitsokotoko ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora hatratra 15 kilometatra isan'ora indraindray manakaiky ny Morombe ny Takariva. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy onja 2.5 hatratra 2 metatra any amin'ny tapany atsimo. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava andrahona mitsokotoko ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka anodidina ny 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa izany ny atoandro ka ho 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ny avy onja 2.5 ka hatramin'ny 1 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby kosa indray amaranantsika azy anorana mahalana indraindray amin'ny fiandohan'ny tebotona ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora mety hatratra 20 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky ny tanjona Bobaomby. Adiny mpanonja hatrany ny ranomasina ka ny avy onja 2.5 ka hatramin'ny 1 metatra. Fampitandremana momba ny alin-drano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso 2 hatramin'ny 10 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alin-drano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo 2 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony.
akara mitoerana azy ho antoka ny lakana sambo ary ny baka miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana ho an'ny fampitandremana amin'ny lokomena efa voakasika ny alondrano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka aza miandrika ijony ajanony ny fifamoivozana an-dranomasina aza milomano intsony ialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika mandritra izany fotoana rehetra izany eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana